Fa ny miarahaba antsika amin'ity vidéo fahatelo sady farany ity. Tsy dia tena hoe misy risika be fa ny asa mampikaroka amin'ny resaka hazo. Fa eo amin'ilay fikirakiranan'ilay hazo fotsiny no mila mitandrina satria mampiasa machine dia mety misy accident. Mila mitandrina tsara zany. Amiko manokana tsisy sakana mihitsy hoe vehivavy manao asa fikarohana amin'ny hazo. Ny antony dia satria ohatran'ny asa rehetrarehetra ihany io. Marina fa mety eritreretina hoe lehilahy no tena mpiasa amin'ny hazo zany fa tsy sakana velively akory zany. Eo amin'ny équilibre vie familiale vie professionnelle fotsiny no mila mitandrina kokoa satria amin'ny poste responsabilité dia maka fotoana betsaka. Izany hoe mila mahay mandrindra tsara ny fandaharam-potoana. Tamin'ireo toerana rehetra naleha dia angamba Japon no tena nahafinaritra. Ny antony dia satria manana culture hafa ry zareo, be fanajana be, manaja fotoana tsara mihitsy, miasa mafy koa ry zareo. Ary raha miresaka asa fikarohana amin'ny hazo manokana dia ny université ary fomba tanteraka. Raha ny isan'ny zareo chercheur bois zao dia 700 any hony. Raha oharina amin'ny aty amintsika zany izay azo isaina amin'ny ratsan-tanana dia azontsika an-tsaina hoe mety ohatran'ny ahoana ny fikarohana hitan'ny zareo. Ao amin'ny hoe modèle amin'ny resaka gestion forestière durable, afaka raisiko ohatra angamba ireo firenena any Europe du Nord, ohatra hoe Finlande, Suède. Manao aménagement forestier durable tsara ry zareo, manaraka tsara plan d'aménagement, malaza eran-tany mihitsy ny kalitaon'ny hazo mivoaka any amin'ny zareo ary manao export eran'izao tontolo izao ny any Europe du Nord any. Raha eto Madagasikara indray dia misy ohatra azo raisina ihany koa, ohatra ny ao Scierie du Betsileo ao Tomatsiatra. Manao exploitation ana pain ry zareo, manaraka plan d'aménagement ihany koa, misy rotation tsara zany hoe tsy hoe tapatapahana fotsiny ny hazo. Ary koa mampiasa fitaovana tsara, ohatra hoe manana scie mobile zao izy satria manaraka plan d'aménagement tsara ny exploitation dia maniry foana ny hazo. Ary ireo 3 fonctions de la forêt hitany tsara daholy. Ohatra mampiditra vola betsaka ho an'ny firenena, miasa ho an'ny mponina manodidina. Ny fisian'ny hazo dia manatsara ny kalitaon'ny rano. Ny fonction sociale izay ireo olona manodidina mipetraka amin'ny ala afaka maka hazo fanaovana sakafo. Dia izy zany raha ohatra ka oharina amin'ireo ala manodidina izay tsisy plan d'aménagement dia hafa mihitsy ny ala misy plan d'aménagement satria ny any amin'ny hafa dia ripaka tsisy ninona intsony. Fa ny ao amin'ny Scierie du Betsileo zany dia maniry tsara ireo hazo. Ny torohevitra amiko zany ho an'ireo zandry dia hoe tsy olana mihitsy ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hiasa amin'ny domaine science. Efa teneniko moa izay, ny toetra tsara ananana fotsiny dia mila mahay miara-miasa amin'ny olona maro na domaine anao na domaine samihafa. Mila manana tanjona koa dia ezahana izay hatratrarany amin'ny tanjona iny. Mila mianatra foana fa tsy harotam-pahaizana izany. Ary koa mila mijery foana inona ny ataon'ny olona. Tiako lazaina zany hoe mijery bibliographie mba ahafahanao manao innovation foana. Zava-dehibe koa ny fananana passion amin'ilay asanao. Amin'izay afaka manampy anao iny androsoanao ary tsy ho leo manao an'ilay asa. Amiko koa tsy sakana ny financement, ilaina io, ilaina be, fa rehefa manana projet tsara ianao dia moramora kokoa no mitady financement. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka nandritra an'izay 2 herinandro momba ny hazo izay. Misaotra ny Explorer Home nandray, ary koa misaotra ny Valiery tamin'ny nanome feo tamin'ireo oronan-tsary rehetra. Veloma.